Aleloia, aleloia. Dia miara-batsika indray ny mpianoavana sasy fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny MCTV. Manasanao hifantoka ny tenin'Andriamanitra. Baiboly teny velona iarahanao amin'ny Révérend Dimy Andréasson sy ny Centre Parole Vivante. Tenin'Andriamanitra andresantsika fanorenam-pinoana, fampaherezana fohy amin'ity marain'ity. Dia raisitsika ato amin'ny salamo toko voalohany, andininy voalohany faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona makatsirony amin'ny tenin'i Jehova ary mandinika azy andro aman'alina. Dia tahaky ny hazo maniry amoron'ny rano izy, zay mitondra vo amin'ny fotoanany, ary ny raviny tsy mba malazo, ary zay rehetra ataony dia mahomby avokoa. Wow! Eto zany ny zavatra tena tiako ifampizarana anao. Le hoe mazava-dehibe ny fananana ny tenin'Andriamanitra ary ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra voalohany ao amin'ny fiainantsika. Iza amintsika moa tsy manana baiboly, ary iza amintsika koa tsy mamaky baiboly. Fa eto miditra lalindalina mampatsiahy fa masambatra ny malala ny tenin'Andriamanitra ka makatsirony amin'izany. Ahoana ozy izy? Sambatra ny olona makatsirony amin'ny tenin'i Jehova. Wow! Izy tsy ny tena sambatra ny olona nandre, sambatra ny olona mahalala teny, fa sambatra ny olona makatsirony amin'ny teny baiko. Teny vazaha moa izy de hoe qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tena tiako be tsiro, raina mamina mangidy, fa ny tenin'Andriamanitra mamy foana, tsara foana, mampite hinana foana, mampite hitoetra. De ozy ny tenin'Andriamanitra, ny olona mahay makatsirony amin'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny hazo maniry amoron'ny rano, mamoa amin'ny fotoanany, ary ny raviny tsy mbalazo. Ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainantsika kristianina dia tokony fiainana maneho ny fanjakan'Andriamanitra, maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe fiainan'olona tanteraka, tahina ny asa, tokantrano, fitaizana, fahasalamana, fahombiazana, fiadanana, fandresena. Zany ny tian'Andriamanitra, zany ny vokatra tian'Andriamanitra ho anatin'ny fiainan'ny olona zay maninona mametraka ny tenin'Andriamanitra voalohany, dia no amafisiny ary ahomby, na hoe andresy amin'ny ataony rehetra izy. Tsy haiko mpandrarà ve ianao? Io fandrarànao tokony ahomby io, raha toka ny tenin'Andriamanitra no apetraka ho voalohany. Zavatra teneniko ny olona foana za hoe aloha ny voahanao an-trano hiatrika ny tontolo fiasana, ny serasera ataonao dia atombohy amin'ny fisaorana, dia isaoren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay voalazany ny tontolo andronao. Ahoana ozy ny tompo? Ary melo lalanareo ary mandravona ny kitotoana rehetra. Wow! Tena tsara loatra zany ry havana. Ianao zany mila fantatrao fa isa maraina kay ny tompo, le ny teny isan'andro manavoa amin'ny fahasoavako, dia melo lalana anao izy amin'ny ataonao, amin'ny zavatra trehnao, amin'ny zavatra iainanao, dia manome antoka izy fa omby amin'ny ataonao rehetra ianao. Adetiko tsara nisy tovolahy ny antsoany ray andro, misy entretien d'embauche quelque part révérend dia voantsoany dia efa eto azo izy efa ampiandrasana lizy ay marobe ny olona voantso ato, plasy roa fotsiny nefa nylaina. Tena ohatra mitataina zay mivoaka ozy dia ohatra malahelo daholo. Fa izao révérend mba tiako anononanao teny efa mino, fa raha anonona teny ianao dia mino fa nisan'ny tafiditra. Dia nanonona teny azy hoe izy fahitatsitsaka fahita-pite, manombo misaoran'Andriamanitra eo mandra-patonga ny toronao. Tampotampoka eo mivoaka tampoka le olona karakara tao dia izy mitondrony, mbola milahatra eo ny olona dia izy mitondrony, dia nampidiriny izy, dia niresaka 2 minitra dia izy le olona hoe efa vonona hiasa ave ianao, rovina ianao ny afaka manomboka. Zany hoe tonga dia embauché zany. Taiza ho aiza? Satria ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe efa melo lalana antsika izy ary mandravona ny kitotoana rehetra. Tonoko izany famarinana zany ho famarina amin'ny fiainanao ihany koa, ka amin'ny fievitry ny devoly manelingelina, tena tsy ambinina, tsy mananjara toerana ao amin'ny fiainanao, fa tonoko niosotro amin'ny fananganana, niosotro amin'ny fahitatsitsaka, fahita-pity makasika anao zany ka zay rehetra atrehinao nyity tontolo andro ty
dia ombany fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany manoatra mmpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy feny fahasoavana tompoko. Amen.